nanomboka androany hitohatra amin'ny fahefatra amroapolony volana avy zao ny fionambe ny FFKM eto Antananarivo no anatanterahana izany fionambe izany araka ny fantatra ihany koa dia hisy ny fandiniana ny raha anatin'ny fiangonana eo anivon'ny FFKM ao anatin'izany fionambe izany isy ihany koa ary hojerena akaiky ny makasika ny raharam-pirenena fotoam-bavaka izay tanterahana ao amin'ny ekaran-tany maina amin'ny alado avy zao no amaranana amin'ny fomba ofisialy izay fionambe izay ny FFKM moa hatreto dia ilaza ny toerany manoloana ny raharam-pirenena eto amin'ny firenena aorianan'izay fotoam-bavaka amin'ny alado avy zao izay efa ndresaka ny makasika ny fanomanana ny fifidianana iantsika dia miroso araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny fifidianana ka iverina fa tsy hisy ny fanemorana ny datim-pifidianana araka ny nambarany Andriamatoa Pierrot Rajoinarvelo minisitry ny raharaham-bahiny raha ny nambarany moa dia hisy ny mpitantsorika na ihany koa nisy ny pitsopitsony samy hafa izay niteraka ny fahatarany fanampiana arabolan'i Madagasikara tao anatin'ny fanaovan-tsoniny tetikasa tantsorika ny fifidianana raha antsika izay faneho-kevitra nentin'ny minisitry ny raharaham-bahiny zay koa moa ny sone efa vita zany hoe efa misy zany ny engagement ny de part et d'autre zany efa mazava tsara ny engagement ny aty amin'ny communauté internationale sy ny aty amin'ny malagasy moa zany efa dia efa nilaza n'ireny fanampiana miainga avy eo amin'ny teti-bolam-panjakana izay efa tena hoe omena ny senita io fanampiana izay ampahany nataony ny communauté internationale fa ny procédure mantsy amin'ireto organisation internationale ohatrany hoe Union européenne na ny Banque mondiale ireo le goavana be ireo misy pitsopitso resaka taratasy fotsiny formalité fotsiny sisa fa tsy misy zavatra hoe mbola managatsaka an'izany tsony zao na ilo dia tsy manana référence hafa zay raha resaka hoe pitsopitsona ny condition raha tsy zay voarakitra ao anatin'ny tondrozotra ary zay mihevitra hatreto fa ny fanatanterahana ny tondrozotra dia efa mandeha misotra mandeha milony mihitsy afa-tsy ny zavatra mbola ohatra ny mampienahena kamba zao eo amin'ny FFM zany hoe le olona voatendry tao anatiny dia misy fanakanana isan-karazany moa dia amin'ny fomba fanendrena azy hatreto fa ny sisan'izay dia efa mahafa-po anay daholo zahatra efa vita ny zavatra tena hoe hitambaran'ny be sy ny maro ange dia ny hoe ahoana sy ahoana koa moa ny mikasikasika ny mpitondra teoloha raha miainga amin'ny andininy faharoapolo ao anatin'ny tondrozotra io nge no mahatonga an'le inona moa fandirany eo amin'ny interprétation isan-karazany fa ankoatran'io ngambany tsy dia hitako zay hoe voaravina foana io